vita zao arivo zao a eto amin'ny hôpitaly Gerane fakanambavany voalohany a ny fenoasina izay nitanterahan'ny enquêteur eto anivon'ny brigade criminelle ho an'ny police pirenena sy ny enquêteur ao anivon'ny section de recherche criminelle eo fiadanana ho an'ny gendarmerie pirenena. Tsara homariana fa niatsika an'izany fakanambavany voalohany izany a i fenoasina tato amin'ny hôpitaly. Arak'izany dia mbola mitoy ny fanadiadiana amin'ity raharaha ambomalaza ity izay taritin'ny eo anivon'ny fitsarana. I fenoasina ihany aloha zany no natao fanadiadiana taty amin'ny hôpitaly. Ato amin'ny hôpitaly izy dia izay no nanaovana fanadiadiana anazy. Et moi, je ne veux pas savoir quel empoisonnement, mais puisque c'est l'empoisonnement, c'est l'empoisonnement. Tout le monde peut empoisonner, hein. Peut-être il y a beaucoup de poisons qu'on peut empoisonner. Moi, je ne vais pas savoir quel empoisonnement. Fallait miraba sy mitafatafa amintsika jiaby ray mpanaraka ny chaîne ty vaovao malagasy. Araka hitantsika vidéo fonikevitra nataon'ny directeur Manuela Tale teo ia fa izy manko nisoro tamin'ny filakevitra ministra tsy dia valapatrano sika fa jeretsika ihany koa fonikevitra nataon'ny brigade criminelle teny fiatarana iny fa hoe tena ny hôpitaly Gerane hono natao fanadiadiana voalohany amin'ny fenoasina tokony le anniversaire zay. Efa kosa jeretsika malalany sary zao fa tamaly ity ireo mpanohana na pejin'ny mpanohana Facebook ny fitondrana zany tarin'ny fampirenana Rajoela fa hoe noentina avy hatrany eny amin'ny section de recherche criminelle eny fiadanana androany maraina i fenoasina rehefa fantatra fa afaka atao fanadiadiana amin'ny rehefa teo amin'ny abaliana nandritra ray volana mahery zay. Hitantsika manko fa zavatra fanipaka an'izy zany satria ireto ve tsy mandainga mpanao fitondram-pandrakana reto sa marina tokoa zavatra tenenina sandraisana fehipetra rehefa fitondram-pandrakana aizany tena marina satria ny vahoaka ny amin'izao mitaintaina sahirana mitady vaovao ny tena marina. Efa kosa raha jerentsika ny fanokevitra nataon'ny mpisehatra helokam-behivava na brigade criminelle iny fa hoe tena amin'ny Gerane hono natao ny fanadiadiana nefa tsy misy proof ihany koa hoe io natao hoe enquête izy tsy hay hoe ao marina sa tsy ao izy ka noho izany tompolahy sy tompoko vavy dia amin'ny lalana vidéo zay nipartage atsika tamin'ny YouTube-tsika hoe fitondrana feno fitaka ity fitondrana ankehitriny ity ka rary sisy ny olombelona na olo-pirenena izay mpanaraka amin'ny Facebook zany natambazotra serasera dia efa tsy mahatokotra ny fitondram-pandrakana ty satria feno fitaka feno lainga zay. Amin'izao fotoana izao manko taitra ny filoham-pirenena Rajoela ka tenentsika teo zay manko hoe ny filoham-pirenena Rajoela taitra izy tao anatin'ny ray volana mahery zay fa hoe efa nataoko laram-pameana hatrizay fa ny marina hatrany no lazaina amin'ny vahoaka malagasy koa manoloana ny raharaha mahakasiky ny fanampoizinana niteraka famoizinana olona maro dia miantso ireo ministra tompona andraikitra aho any amin'ny lapam-panjakanao iavoloha hanome tatitra sy fanazavana rehetra ho antsika izy ireo. Hitantsika amin'izany fa vavolombelona mitoaka amin'ny tendany olona maty rehetrarehetra zao efa ataontsika hoe vavolombelona ohatra zay. Faharoa manaraka an'izay dia ianao ve filoham-pirenena Rajoela tsy mahatsapa fa feno fitaka ny fitondranao ny firenena marina avaiza reny teneninao hatrany zany lazain'ny vahoaka lazainao amin'ny vahoaka malagasy zany efa firy re tompolahy sy tompoko vavy ny fampanantenana nataonao poakaty ianao milaza ny marina ohatra ihany olany Jirama aiza zao ny 400 mégawatt zay teneninao rehetrarehetra tsy ho tanisantsika eto intsony satria amin'ny fandaharantsika ty dia efa mitanisa lainga zay ataony filoham-pirenena Rajoela ka amin'izao fotoana izao izy taitra anatin'ny torimaso ray volana mahery herinandro anankiray dia taitra izy fa hoe hiteny marina amin'ny vahoaka aza mampiesina re ianao manko misy olo-pirenena aminao zao hoe miala démission dégage ny raha ohatra hitenan'izay atsika tsy zany no hampialana azy atsika mihitsy no mihetsika mandeha an-dalambe ary tsy hoe an-dalambe iny fa tena ongana mihitsy izy esorina amin'ny toerana mihitsy izy amin'ny zavatra teneno esorina izy koa manko indraindray rehefa nandeha tamin'ny niresaka tamin'ny kasikara interview tamin'izay fa hoe tsy
ataony vahoaka malagasy ony zany hoe mamaly faty zany hitanao olona io ny mahay miresaka tsy mamaly faty hoe ny vahoaka malagasy noho izany atsika zany tsy afaka manongana azy na manonga-panjakana satria tsy mamaly faty zay fanongana panjakana zay natao ry zareo zay ka atsika zany fampijerijery eto foana mandritra ny mandany hatramy mandany 2028 na izy mbola ilatsaka indray 2028 ka hitantsika am'izany zava-misy iainan'ny firenena ankehitriny maro olona manao réaction io dia hitantsika amin'ny alalan'ny resaka na commentaire ataon'olona zany efa leony le olona ka amin'ny alalan'ny tambazotra serasera no entiny vahoaka hanao ny zany fiantsehem-pony na malahelo ataon'izay ka eo ihany koa nataony fanokefitra nataon'ny Flery Rakoto Malala ka hoe ikongo 118 olona maty olona maty zany 118 ambositra 19 tana 31 Mazenga tsy haitsony ny raisan'ireo dia menaka hono hoe ny Flery Rakoto Malala efa nilazaiko teto fa namany bitro ireo karana mpanao importation menaka ireo izy ary nanatrika ny mariaziny zanak'ireo mihitsy hitantsika amin'izany fanokefitra natao zareo mifamaofao noho izany ity raharitranga ity tsy haina na lafiny menaka tsy haina tena hoe fanapoizina tena hoe fanahina mihitsy hoe nefa ny fitondram-pandrakana tsy mitena mivahoaka ampaibe maso hoe zao mba hangarahara ny zavatra rehetra satria mifamaofao zay eo ny fitondram-pandrakana na ireo mpanao fitondram-pandrakana amin'ny alalan'ny pejy ireo serasera mata zany zava-misy aty hitantsika teo ina fa hoe tany fiadana no natao ankety voalohany nefa kosa ireto brigade criminel na gendarme eo anivon'ny gendarme na police reto dia hoe any amin'ny HCR no natao ny fanatiadiana aiza amin'izay no arahany vahoaka noho izany fitondrana efa feno fitaka lainga amin'izao fotoana izao io ny orenany fitondram-pandrakana zay tariny filompirena andrajoelany hoe raha koa zavanitsika fa fitaka diaboliser vahoaka eo ny korontana zany hoe fanongana zany eo ny famitamitany fanambotry firenena rehetrarehetra tsy voatanisa ka izao ny afarany zao faty etsero hitantsika zao fa mainy trano any Antsirabe mba misy ataontsika hoe pompier manara-penitra aveno mahamaiky ny fitondram-pandrakana raha ohatra misy aitrano ohatran'izao any Antsirabe mainy tsena rehetrarehetra inona zany no fanampahan-kevitra entin'ny fitondram-pandrakana am'izao hitantsika zao manko ataontsika hoe médecin après la mort manko ity fitondram-pandrakana ity fa indrindrindra filopirenena Andrajoelina tsy nasiany sira ary tsy nanao réaction ohatrany ahoana izy nandritra ny volana mahery ane zay ray volana mahery no nisy nitoedra raha ty fa tsy rahahiny zareo zany fa ny mahafinaritra no mahamaiky ny filopirenena Andrajoelina izy aza ataontsika hoe am'le 24-25 handeha amin'ny faritra Masoro zany ka amin'izao fotoana izao manko handeha hihaona amin'ny ministera makasika ny toedra raha zay misehatra amin'ity raharaha ty efa ain'olona maty nefa izy mbola tsy miraharaha nefa ataontsika hoe vozao izy vao iraharaha efa tara loatra hoy ny mpisehatra tambazotra serasera zany na dia ataontsika tsy tara aza fa hoe amin'izao fotoana izao aza mifamaofao zavatra ty olona inga tsara lahatra ndray zany nataonareo misy ny olona tsy hay hoe marina tsy marina hoe tonga de ampitirina pondra fa hoe io fa raitsokombakomba eo manko atao fanadiadiana zay atao fa ny olom-pirenena tompolazy tompoko vavy efa tsy mihinonareo tsoniko satria zavatra teninareo amin'ny mifanipaka zavatra teninareo feno lainga aiza zao no henony vahoaka ankehitriny ka ity misy vidéo vitsivitsy arahantsika fa nokevitra nataony olom-pirenena zay mahatsapa fa hoe fitondrana ty efa tsy alehany tsony fa tsy alehany tsony averitsika ndray efa tsy alehany tsony fitondram-pandrakana ty fa feno lainga fitaka zay foana no iainany vahoaka ankehitriny mpahambotry firenena ka ty misy vidéo ndao rahantsika satria zareo manko nesorana manko ny taleny eo ko ny mangataka hoe ny ministre ny fahasalamana esoro nareo mianakavy tompolazy tompoko vavy tokony esorona mitoerana io e tsy voatery tale ihany tsy voatery ministre ihany nareo sy ny firongofirongofirongonireo mila miala amin'ity Madagasikara firenena malalatsika ty fa tsy hoe ataontsika hoe fanjakana baroa fanjakana zay tianareo atao eto ndao rahantsika vidéo fanokevitra nataony olom-pirenena fa indrindrindra ihany koa ho an'ireo fianakaviana olona manamanjo amin'izao fotoana izao zay ary azadino hatrany tompolazy tompoko vavy ny miabonena manao zay amina manao commentaire afahantsika mahatsaritsary zavatra izay. Et moi je veux pas savoir quel empoisonnement, mais puisque c'est l'empoisonnement, c'est l'empoisonnement. Tout le monde peut empoisonner, hein. Empoisonnement, on est empoisonnement, ohatramo
tena tsy maintsy mafimafy ihany le fiteny am'tindray mitoraka ity fa atao ahoana nijery fotsiny zava-misy ao Madagasikara. Le fitondrana misy ao Madagasikara zany tena hoe zokom-bomanga tsy natao ray aman-dreny ho fitaratra mihitsy, tena tsy maintsy misy skandale foana. Zay zandrinareo firy-taona ty ariana mahatsapy zay mahalala zay hoe raha tsy ampy herinaratra ny ao an-tokantrano tsy ilaina ny bus mandeha amin'ny herinaratra. Raha matika hanohanana ny ao an-tokantrano ny volana trosa 4 miliara tsy hanaovana teleferika fa edina amin'ny hanohanana. Ary fahatelo ngeza indrindra raha misy manam-pozina ny ao an-tokantrano dia fiavian'le pozina ny tedavina voalohany indrindra dia mifanafa an'le pozina hoe inona ny edina amin'le pozina mba tsy hiverena an'le izy tsony. Tsy haiko hoe izay zandrinareo firy-taona ty ariana ve matsiro saina mahatakatra an'izany, sa nareo mihitsy mody adala mody vendra na vatakazo miteny empoisonnement tsisy raharahina ao an'izany ahoana, hain'olona angely maty, hain'olona fa tsy hoe akoho. Tena mba mitongava saina fa tena efa torao loatra ny skandale. Tsy tafiditra nefa zay nanao plainte teny fitanana dossier nefa efa tafiditra ao amin'ny efa fitsarana efa nateriny jadary mameloha dia maninona moa zay tsy afaka miditra ao amin'ny fitsarana nefa le audience zao efa andeha le zay zany ny zavatra mbola tsy mazava aminay atreto hoe maninona zay tsy avela miditra nefa zay tokony anatiny amin'iny satria zay pitory tsy avela miditra zay eto andravady inona ny antony dia tsy fantatra maintsy nefa nampanatsony zay hoe andeha le raharaha tsy mazava aminay maintsy hoe inona ny antony zareo satria hoe miandro taratasy, miandro convocation, miandro gendarme nefa ny gendarme raha mbola tsy hita dia mbola miandro izay fanapahany zareo zay metatra anay koa moa mbola lasa miditra any dia hita eo zay afara miditra any. Iny moa miankina amin'ny zareo zay tompony andraikitra fa sy maro sairana any satria valy zay no voantso hoe miakatra parakely raharaha omaly hatramin'izao moa zay fa mirobe folomahery mbola hety any zay eo zany hoe manao ana tsy fantatray zany moa fa dia miandro kosa zay fa dia voaliralira loatra. Inona ny antony antsinanareo androany? Ny antony antsinanay androany dia hoe hiakatra parakely raharaha izay fitorirana petaka anay moa tatao amin'ny procureur niakatra teny amin'ny gendarme zay omaly any dia androany zany hoe hiditra parakely zareo dia zay nampiatsona moa dia to. Izay zany tena tanjona anay mba hita marina amin'ireo tsy maintsy apetaka anay ananazy aloha fitorino na satria tokony andraikitra foivoana ankoatran'ny fanakana zay aloha mbola tsy voatesana ankoatran'izay satria izy aveo zao mifantatra metatra tsy fantatra raha amiko manokana tsy mahafantatra zay hoe izy amohanina fa tenoasina nanao organisation tenoasina no karakaram-balaly tenoasina zany atreto aloha tokony ahafantarana marina zay natozany Azo misy an'le dimy hafa voasambotra regny manao amin'izay? Iny aloha raha fitsarana ngamba tsy fantatra raha tokony andraikitra amin'izay tsy hainay fa ilay aloha hatreto dia atsoa dia miandry izay